Ny mety tetry ny andro eny Andranomasina ny talata 2 novambra amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alarobia 2 novambra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ireo mpampiasa ranomasina. Ho amorontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capest, ho maina amin'ny ankapobeny fa mety hisy tandrivin-drahona serana ny alina. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7 km isan'ora any avaratra Sambava. Adimy mpanonjana Anonjabe ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 1.5 hahatratra 2 metatra manakaiky ny tendrony avaratra. Ho an'ny Capest hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, adimy mpanonjana Anonjabe ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 1.4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7 km isan'ora any atsimon'ny Vangaindrano. Anonjabe ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia 1.4 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 km isan'ora, hahatratra 9 km isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe na aherin'ny ranomasina noho ny alondrano avy any atsimo Atsinanana ary ny ahavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra. Ho amorontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ndrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, adimy mpanonjana Anonjabe ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra fa mety hahatratra 2.5 metatra manakaiky ny Sainte-Marie noho ny alondrano avy any atsimo Atsinanana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety arahana orana tandrivin-drahona ny alina. Ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina hadimy mpanonjana ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia 8.3 hatramin'ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana ny tandrivin-drahona mahalana ny Voamaraina. Ho avy andrefana na avaratra andrefana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hadimy mpanonjana ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia manodidina ny 8.4 metatra. Amaranantsika azy ary Analalava hatrany Cap d'Ombre, anorana tandrivin-drahona vitsy manomboka eo Analalava hatrany Nosy, ho maina ny Ankafa. Ho avy Atsinanana andrivotra manakaiky ny tendrony avaratra ka manodidina ny 20 km isan'ora, iovaova kosa izany any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7 km isan'ora. Ho tonina hadimy mpanonjana ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja dia 8.3 hatramin'ny 8.7 metatra.